anio no anaovantsika ny fanomboana ny fanaovam-baksiny ny aomby manerana ny Madagasikara. Fombiazana no azon'ny ministera ny fiompina androany tamin'ny fanombohana ofisialy ny fanaovana vaksiny omby mba tsy ho voan'ny aretina Besoroka sy Bearaka. Tetsy amin'ny Fokotany Belemboka, commune rurale ny Mitsinjo, district ny Toliara faharoa no nanantanterahana azy io. 300 ny isan'ny omby tonga teto natao vaksiny ka 200 ariary ny sara ny vaksiny anankiray raha toa ka 500 ariary izany toy ny mahazatra. Tsara ho marina fa io aretina io dia mety ifindra ihany koa amin'ny olombelona. Ka izay ny andraisanay fepetra sy anentananay anireo tompon'andraikitra isan-karazany mba anao ny vaksiny ovain-dohan-draharaha amin'ny fampandrosoana ny fiompina eto Madagasikara. Nosafidina manokana ity district ny Toliara 2 sy ny faritra tsy mondrefana ity satria manerana ny Madagasikara dia ato amin'ny faritra tsy mondrefana no anisan'ny faritra be omby indrindra ary manan-karena amin'izany omby izany. Toerana koa dia hotokanana ny tsena fivarotan-kena etsy Bazaribe izay efa andalam-pahavitana amin'izao fotoana izao.